Alarby 7 ny volana aprily 2024 manantitra ny arabo mba ampirarintso antsika menakavy na ianao eto an-toerana na ianao any ampitan'ny ranomasina amin'izao fandarana miara-manonja MBS Radio Mata izao. Isaorana ilaina ary satria raha tsy izy dia tsy afaka miona amin'ny alalan'ny sary sy ny feo isika amin'izany fandarana izany. Ny fandarina dia niarahantsika rehetra ao anatin'ity fandaran'ity mandritra ny fotoana izay natanterahana an'izany miara-manonja MBS Radio Mata izany. Eny ary tompolasy tompoko vavy maromaro ny zavatra horesahany eto ary raha mafapana eto amin'ny firenena daholo ilay izy. Eo moa zany ny mpitondra ny famakafakany efa mahazatra tritsika ao ny namana fanirina safimanantany, eo ihany koa ny mpisehatra hafa toy ny mahazatra rehefa alarby tahaka an'izao dia Andriamatoa Motarson Alelo ihany no tonga eto efa hita ambadimbadika eo izy dia rehefa tonga ny anjara fotoanany dia hiakatra eto amin'ny fandarana izany hitondra fanazavana. Raha ny hoe vaovao tena rahan'ny maro moa amin'izao fotoana izao dia maromaro ihany. Raha ny resaka hoe ao amin'ny tanànan'Antananarivo ao dia hitany maro hoe misy fakanambavany sy ny sisa ary Clémence omaly nalainambavany dia androany anio maraina misy indray mpanolontsaina ny tanàna 5 indray zany alainambavany any Anosy any dia mandeha ny fanamariana maro hoe inona daholo ary zany fa inona ny tena ao anatiny zany rehetrarehetra zany fa manina ny tonga hatramin'ny izany ilay raharaha dia mpanara-baovao moa zany manaraka akaiky ny fizotrany raharaha tahaka ny tony dia ho hitantsika eo ny fivoarany satria mbola eny Anosy any zany ireo mpanolontsaina ny tanànan'Antananarivo 5 izay nalaina ambavany akoatran'ry Clémence sy Lily dia misy 5 hafa indray zany andray amin'ity anio ity. Ny akoatran'izay dia tena hoe namela takaitra indray ny cyclone mety gaga sika hoe zao ve dia mbola misy cyclone ihany ka io voajanahary io dia mbola misy rivodoza ihany iny amin'ny faritra andrefa Madagasikara atsimo andrefa Madagasikara dia tafiditra ao anatin'izany Toliara dia nahitana fahasimbana tamin'ny fandalozan'ny Jasmine izay rivodoza nandalo nahakasika ny morontsiraky Madagasikara izany niforona tao amin'ny lakan-drano Mozambika tao izy io aty atsimo ny Madagasikara aty zany fa matetika moa rehefa misy ny rivodoza raha ohatra hoe any avaratry Madagasikara no niforona na any amin'ny ranomasina Indiana dia matetika tsy dia tafapaka any amin'iny faritra atsimo andrefana na mifaritry Toliara iny zany fa raha vao amin'ny Canal de Mozambique ao atsimotsimo ao dia makasika ny Toliara matetika zay io moa an'Andriamanitra izany fa zay no zava-misy dia tena ahitana fahasimbana ny trano simba, ny tafo lasa ny rivotra, ny hazo tapatapaka etsy sy aroa. Dia akoatran'izay ihany koa mbola resabe ity resaka karama ity izay atao hoe ny fitondram-panjakana no nikitika azy. Nikitika an'ilay resaka karama izay atsotsika hoe tena saripady izy io satria raha vao miresaka karama ianao dia toe-karena ray manontolo mihitsy no voaresaka ao anatin'izany ka dia mbola misy ny fanon-kevitra maro dia maro momba n'izay resaka karama izay. Ny zavatra tsapa mantsy dia ao anatin'ny fotoana izay iainantsika amin'izao rejima izao dia miovaova be zany ny fomba fiteny eo anivon'ny mpitondra fanjakana. Mbetika izy miteny amin'ny tsy mila mpamatsy vola dia zao indray miteny mila mpamatsy vola dia metika miteny hoe ara ny resaka fiatrehana ny vidim-piainana fehezina io ferana ny vidim-piainana amin'ny hoe vidin'ny zay entana ilain'ny olona dia nefa ny zava-misy tsy izay kitihana ny karama nefa hatry ny vidintsoloka tsy azo ioarana intsony na inona fahaizana miresaka. Dia malaza ihany koa amin'izao fotoana izao ty resaka vidintsoloka ty fanamboamboarana ny tena marina, fanamboamboarana fomba fiteny
ary ny arahantsika na lala fa nytao mpitondra fanjakana ihany no laza ny amin'ny hoe tsy azo ina ny fiakarany viditsoloka tamin'ny fotoana tany aloha tany ampitsara ny tahirytsoloka tsy tokony misy ahina sy ny sisa tsy nisy ny teny teto hoe miena ny famokarana solika fa ny mpamokatra solika amin'ny sehatry raisam-pirenena fotsiny no mikajany azy izy isika no resahana nytenenina teto hoe be milanga tsy miroro hoe manana an'izany sy ny sisa sy ny sisa fa iza zany zao zany nefa am'izao ny tena ilana azy ary ny olona zay mpamokatra solika tompoko dia mikajy ny fandaniana izay ataony sy mifamokarana ataony satria tsy mbola fantatra ny hafarany ity resaka Ukraine ity ary tenentsika hoe tsy ny resaka ady ihany no mahatonga ny viditsoloka amin'ny sehatry raisam-pirenena hiakatra fa misy antony maro de maro ihany koa ka asa moa zany na fantatry ny tompona andraikitra na tsy fantany de inona zany zao ny zavatra misy zany zao de hoe inegosy ifampidinika amin'ireo pétrolier ny mpitondra hoe ahoana zany ny tena hiatrehana nyity sy ny sia sy ny sisa satria ny isika malagasy tsy manana ny atao hoe compagnie nationaly intsonina hoe amin'ny firenena malagasy manokana fa ny privé no manafatra an'io ary maha-privé azy dia manana ny kajy izay ataony zany hoe mpanafatra solika sy compagnie izany eo amin'izay lafa zay mbola hojerentsika zany moa ny lalindalina kokoa ny momba an'io satria maninona ny eto Madagasikara de miantoka ny fiainana iray manontolo ny resaka solika ninona atao eto fa ny ambony rehetrarehetra dia atao hoe vokatra daholo karaha voka-javatra zany karaha vao ao amin'ny resaka viditsoloka ao no manenjana dia tsy maintsy ho voakitika daholo ny rehetrarehetra mihitsy na resaka karama na resaka vidim-piainana na resaka fitaterana na resaka vidina voatabia na resaka inona dia tsy maintsy ho voakitika ary dikaleo voakitika dia miakabidy zay le izy raha vao atao amin'ny resaka lasantsy atoko hoe misy ny fampiakarana ny karaman'ny mpiasam-panjakana de fa maro na ny hevitra ny grien-disero ny tsisy resaka fa de akarina ny karama de zay fotsiny fa hoe akarina ahoana dia nefa le izy tsy mifanaraka akory amin'ny tena hoe vidy sondro bidim-piainana zany ka dia mbola ho adiditsika kely ny momba an'io afantarantsika azy eny ary tombo lasy tombo vavy teny fanolorana iny fitaria ny resaka ihany koa fa dia hiditra amin'ny tena votoatiny isika ny andaminantsika azy dia hiditra eo zany namana faniry Razafy Manantany mitondra fanadiadiana izy dia miaraka amin'ny Andriamatoa Motarson Alleluia dia avy eo raha ohatra tsy misy ny fiovana dia misy fanadiadiana indray dia avy eo zany any amin'ny tapany fahatelo dia misy ny resaka amina solombavamboaka moa arakarak'izay fotoana eo ihany miaraba namana faniry Razafy Manantany Dahoary miaraba Rina Rabe Mananjara miaraba ny teknisiana sy ny mpiara-miasantsika marobe any amin'ny toerana rehetra zay misy azy ireo de manolotra ny araba fiainany koa atsika menakavy zay any ampitan-dranomasina reo tena tsy adino ianareo any ampitan-dranomasina satria ianareo de miezaka ny manaraka kaiky ny zava-misy ary de manao ny connexion mihitsy zany tena temps réel hazona ny vaovao aty Tandrazana miaraba ihany koa re namana zay eto Tandrazana indrindra reo any faritra samihafa rehetrarehetra any zay mandray antsika zany efa nambaranao teo Rina fa dia voantso indray zany reo mpanolotsaina ny tanàna zay raha ny fahafantarana azy dia misy eo amin'ny 10 eo izy ireo avy amin'ny antoko tika Madagasikara zay eny anivo ny cybercriminalité zany omaly moa zany de teo amin'ireo ino moa zany nresantsika azy ho an'ireo mpanolotsaina amin'ny Rahavavy Lilisy Clémence no natsony fantatra zany fa de Amenada no mpitory eo anivo mpanolotsaina ny tanàna dia makasika indrindra ny hoe fanalam-baraka zany fa mitohy androany de ho hitantsika eo ny fivoaran'ny rahalahy satria tsika moa mandrakariva de miezaka foana zany
mampita ny vaovao arak'izay ahafahantsika mahazo izany vaovao zany de mampita atsika zany ihany ko eto amin'ny fandaharantsika satria ambarantsika mandrakariva fa isika de manaraka ndraiky ny zava-misy eto anivon'ny firenena zany ankahirezana zany ho an'rehetrarehetra zay miatrika an'izany ady mafana sy zany lafinjavatra zay mamme sary ratsy ny fomba fanaovana politika sy ny faneho-kevitra eto amin'ny tany sy ny fanjakana izany ny rivodoza Jasmine nresahanao teo de tany be fotaka tsimo izy raha ny vaovao voaray zany de tokony voaka ny farafangana any raha ny fanampim-baovao samihafa na de fanena raha ny heriny sarotra be mamantatra ny tafiotra sy ny rivotra entiny de nanimba zavatra maro io zany indrindrandrindra tao toliara tao ary nitarika fahafatesana hatreto zany mbola tsy fantatsika hoe manahoana ny mety ho fiatraikany zany ny amin'ny résultat ny fandalovan'ny Jasmine izy io ny fiovany tam'ty zany hatram'izay manko zany rina de hoe avaty amin'ny Océan Indien ny fidiran'ireo rivodoza matetitetika de miditra avy any avaratra izy na miditra any analanjorofo izy na miditra avaty atsinanana na atsimo atsinanana matetika zany na avy aty Dego na midikiditra aty Sambavy izy na aty Tala izy na aty Maroantsetra izy na aty Sainte Marie na milatsaka aty Manoro na milatsaka aty Manoro Vatomandry na milatsaka aty Mananjary ohatrohatr'izay zany izy amin'ny akabeany raha avaty amin'ny Océan Indien fa ity Jasmine ity indray zany de avaty amin'ny lakan-drano Mozambika zany de zay ny nahatonga azy avy any atsimo izy no nitsofoka zany de mamakivaky ny atsimo andrefan'iny de ivoaka ty atsimo atsinanana zany mila fantatsika daholo zany lafinjavatra rehetra zany amina tranga voajanahary tahaka izao ka misy rano be tany atsimo fa misy fahampitena ihany koa zany tany de hitondra sary hitondra ny statistika samihafa tsika arakarak'izay azotsika ny vaovao satria misy namana malagasy marobe nge zay lalovany rivodoza ireny akoatrin'ny fijaliany resaka any koa na fijaliana arakasa de tonga ndray zany loza voajanahary de anampitrotraka daholo zany zay olana samihafa ho sedrain'izy ireo zay de zay ny hitondrantsika zay lafim-baovao mahakasika zay mba mihetsika daholo zay tompona andraikitra tandrify am'izay satria tsy avela ho potika sarava sosahiraneo reo pray tandrazana pray raha amitsika zany akoatran'izay efa nresahanao moa zany ny amin'ny hoe ny vahiny iaraka amitsika zay efa tompotrano maromaro ny zavatra resahana aminy fa ty resaka karama ty itsika nitondra fanadiadiana teto rina ny amin'ny hoe rahambola hijanona na hitoetra eo am'le fomba klasika fa nety zany tamin'ny fotoanandro tany amin'ny republika faharoa tany amin'ny republika fahatelo ary taty amin'ny famaranana ny fitondran'ny président Ravalomanana de nety le fanondrotana karama folo ka hatramin'ny 12 isanjato ary tena hita ny posy hita ny portefeuille tena hita ny eparina ny fianakaviana mihitsy zay fisondrotan-karama anatina pourcentage zay nomeny ny fitondram-panjakana isaky ny tontaona zany satria lay inflation sy lay pouvoir d'achat zay tsy afaka misaraka ireo miampy an'le taux de croissance sy le taux de pauvreté zany azo nokajina sy azo ny stabilisena tsara na azo ny gérena tsara am'izay fisondrotan'ny karama na pourcentage zay nomeny fitondram-panjakana izay fa raha am'izao zavatra iainantsika izao dia be loatra ny zavatra zay tsy maîtrisena zany na maîtrisable am'izao fotoana zao de zay ny tenentsika tsy lalana itsony am'ty fanondrotana karama ity fa itsika ny teny hoe ano any amin'ny tongo mitovy isika ny amin'ny fisondrotry ny vidim-piainana ka raha à 70% ny fisondrotry ny vidim-piainana zany vidinetana 80%, 150% de tokony mahita farafahakeliny zany tsika fisondrotsy zay karama zay raha ohatra calculena izy par pourcentage de any am 50-70 isanjato ano any hifanaraka an'le fisondrotry ny vidim-piainana le karama le portefeuille tokony ho izy zany ary zay nefa de mila jerevana tsara fa tsy ho an'ny mpiasa-panjakana tsy ho an'ny tsy miankina irery any fa na ho an'ireo mpisotro ronono ary na ho an'ireo heverina fa mpiasa rehetra satria tsika zao anakaiky ny voalohany volana me de tokony ho jerevana zay rehetra mpiasa
resantsika mpiasa zany de hoe tsy voatery mpiasa mpanjakana tsy voatery mpiasa misehatra tsy miakina zany fa misy ireo mpiasa zay misehatra amina tontolo ny asa ka zay asa voafaritra zay fa misy fifanarahana arakasa na misy asa tanterahana eo misehatra misy azy na io amin'ny amina PMI PME io na io amina asa tsotra zay sokajiana fa mety ho informel nefa ho ampidirina tokony ao anatin'izay formel zay de tokony hodiniana daholo ny ahafahana mijery an'izay satria zay manko rehefa voadinika ka mitombo ny vola ao anatin'ny paosy sy ny poketra ny voaka malagasy dia mitombo manarak'izay mazava ho azy ny vola miparitaka eo anatrehan-tsena ary miparitaka le vola fa tsy voafiana ety ambony fotsiny zay vola zay zany ka ny syndicat zany rina ny teniny amin'ny hoe 30% no tokony fiakarana farafahakeliny apetraka izy ireo farafahakeliny ozy farafahakeliny de zay 30% zay zany mba hakatsika forsety ihany zay hoe mba fomba fijery eo anivon'le syndicat zay fa tsy zay akory ny tena vahaolona lehibe fa mivahaolona ngezabe ahafahana tena mametraka adivitra sy hoe manatsara ny fari-piaina mpiasa satria manodidididina any amin'ny valo etsy anoany zany ny mpiasa eto Madagasikara zany mpiasa mpanjakana io mpiasa tsy miakina zany da izay isan'ny mpiasa manodidina zay zany voasokady zay zany tokony hampiaina ny tontolo ara-toekarena eny amin'ny sehatra rehetrarehetra zany de tsika ny teny teto hoe am'ilay alignement na grille indiciaire zava-dehibe le mampiakatra an'le point d'indice le mijery an'ilay hoe tableau anatin'le valeur de point zany mana par rapport am'le catégorie par rapport ihany ko am'le sokajinasa zay ngamba no ilazantsika azy sy ireo sehatra asa rehetrarehetra zany de voafoko ao anatin'izay rehefa mikitika indice zany de my protection sociale sy médicale sy ny rehetrarehetra zany voakitika ao anatin'izay lenanina amresaka consolidation tsika zany de izay zavatray mety ho teknika amin'ny fomba firesantsika azy fa anjaran'le fitondram-panjakana rehefa mitetatety izy hoe ikitika an'le karaha mampiasa satria io problème an'le fitondram-panjakana io rina de problème an'le solika io problème an'le solika io nrassuré le fitondram-panjakana fa tsisy pénurie tsisy rupture ana stock sy ny sisa eny tsisy an'zany fa io le filompilena miteny tsy maintsy iakarina inévitable zany tsy maintsy isiny le fiakarany viditsolika ka raha iakatra le viditsolika zay angeny na tonga fantatry le fitondrana satria efa nyresahany rehetra izy amony ny économiste tsy miteny fa miteraka explosion sociale io akoatra n'le fiakarany vidin'entana donc le vidin'entana aloha zany tsy nampiraika an'le fitondram-panjakana ary tsy nampiakarany karama mihitsiny efa niakatra le vidin'entana tompoko depuis 2020 ny fahatongavanareo teo 2019 efa nanomboka niakatra tsikelikely izy de efa nanaitra ny rehetrarehetra hoe miakatra nke ty vidin'entana ty départ 4500 ariary ny litre menaka nandraisanareo an'le fitondrana 10 sy 300 ariary ny kapoka ny vary farany lafo indrindra nisy 700 zao le izy x2 800 ariary 700 ariary kapoka ny vary nanomboka 2020 tsy tanatsony le izy dikan'izay tsy niady tany Ukraine ny nampiakatra an'io fa ny tsy fahaizanareo mitatana sy ny tsy fahaizanareo ny tatana ny volany Covid-19 andrasantsika zany zao ny rapport deuxième rapport ny Cour des comptes tsy fahaizanareo mitatana ny volany Covid-19 zay ahafahana zany mife ny lafiny ara-tsosialy ny fiahina ara-tsosialy ary nisy famatsim-bola betsaka mbola reserve atao mbola niandro tao tokony nampiasaina fa nanao rapadango ary tena inona moa zany le fomba filazana azy hoe tena nanao tena n'lay maso mahita vola le fanjakany ty manko tsy mazaka mare fofombola zay foana le tenentsika zay ny azy rehefa reny ohatr'izay le izy de mirangorango be le tanany sy le vavany sy le masony mikitikitika an'ireny lafin-javatra reny ary manao an'ireny aingakaingana amina communication zay pokaty be le fomba fampiasana azy zany de zay le tenentsika zany hoe tsy taty mihitsiny lay fiakaran'le vidim-piainana no mitranga hoe mipoka ny adiny Ukraine sy Russie de taty le izy vo non tsy marina zany fa zao tsy ny rara in'le fitondram-panjakana rehefa niakatra le vidim-piainana mifanotereny le ministra tsy maintsy nahita vahaolona 3 andro rehefa tsy nahita vahaolana le ministra de niteniteny foana hoe kapoka no ahena no amboarina rehefa niakatra ny kapoka ny vary de ny ridiculiseny olona zay communication zay de rehefa tonga masika le ministra zay nitovanao consommation tato am'le industrie sy ny commerce
de ohatrany supermanna be misy tena mahita vaolona de niazakazaka tany parafara-vola mbatolazaka sy ny sisa rehetrarehetra tany de mahita voambolana foana tany ketsan'ny indostrie hidiny eny anao zay tena tsy ahafaty antoka ny tatsay ametraka ny vidinetana karazana voambolana rehetrarehetra fa miakatra foana le vidinetana fa tsy nampiakatra karama mihitsiny fitondram-panjakana fa zaho rehefa hiakatra am'izay le viditsolika satria fatany riska be da be ao ambadiky nyzay viditsolika zay tsisy hevitra tsony tsy voatazona tsony de zay izy vao mieritreritra ampiakatra karama zay mila diniatsika daholo zany rehetrarehetra zany io nefa vo mivoaka tamin'ny conseil de ministre tamin'ny herinandro ny amin'ny fifanaraha-piara-miasa eo anivo ministère-ny angovo sy ireo compagnie ireo sy reo lafin-javatra rehetrarehetra mifandraika amin'ny lafiny akoranafo hoe nampitombo ny vola alainy ny fitondram-panjakana ary nametraka fomba fiasa mifandraika am'izay raha izay faharoa satria tsy maintsy mametraka ny compagnie pétrolière hoe zay tsy hiditra perta sarinaty fotsiny resaka réquisition ny jiramana filorosiny rehetrarehetra ao ambadiko zany revo rehetrarehetra zany izary mbola manana trosany amina milliard ny trosan'ny compagnie pétrolière ny fitondram-panjakana dikan'izay tsy mahavita manao an'le compensation na subvention ntsony ny fitondram-panjakana na aty am'le transporteur na aty am'le compagnie ary tsy mahavaolona ntsony le réquisition donc tsy azo itovirina zany le fiakaran'le viditsolika ka rehefa tsy azo itovirina le fiakaran'le viditsolika de mba mandrangaranga le fitondram-panjakana mba ahafahana miatenue an'le situation mba ahafahana mamono afo zay manko ny tena tian'ireo atongavana ary matahotra mihitsy ireo le 1er mai eo am'le me eo manko ny tena atahorandrareo de izy eo ampiakatra karama ka zay ny antony hoe hitondratsika fanadiadina minotsika fa rehefa tonga eo tontomota de mba manana ny ambarany ihany am'ty resaka karama ty satria zava-dehibe zany de zay le tenentsika hoe ny vaolana pourcentage zany ny e karazana bonus iny faveur iny zay every ny fitondram-panjakana hoe nety ny volam-panjakana tena niditra tsara ny recouvrement na ny impôt tena niasa daholo mpiasa-panjakana tany département ministérial tany tsy déficitaire tsika fa tena nanana excédent koa tsika taria nanana taria nety ndray ny programme tamitsika tamin'ny politique générale de l'état sisy noho izany akarina folo isan-jato ny karama mampiasa-panjakana de nety zay de vo gere tsara mifanaraka an'izay niarikarena rehetrarehetra sy manodidina niarikarena fa ity bokatrosa le fitondram-panjakana tsy mahaloha ny andamin'ite tsy mahaloha karama tsy mahaloha zavatra be da be tsy mahaloha an'ireo prestataire zay manao asa any amin'ny marché public be da be zany le zavatra tsy mety am'izao fotoana zao de nefa izy mandrosy vaolona hoe ampiakatra karama de eo nefa tsy maintsy misy adevitra hifanarahana amin'ny bailleur de fonds indrindrandrindra ny FMI zay mijery ny fomba fampiasam-bola sy fitsinjarana andreo vola ao anatin'ny caisse de l'état banque mondiale iny resaka infrastructure iny miaraka amin'ny 5 institution iny fa ny FMI de resaka stabilité financière sy reoa circulation monétaire rehetrarehetra amin'ny alalan-tsena io zany mahasarotiny azy io tsika nge tsy maleo teny ka zay tsy maintsy dinian'izay ary raha miteny fitondram-panjakana hoe eny ary akarina 20% 25 30% arakaraky ny désideratahan'ny syndicaliste fa tsy maintsy mbola andeha koa ny loi de finance rectificative izy am'ty mois de mai am'ty session ny assemblée nationale laty zany rehetrarehetra zany mbola kajina ao anatin'izay sy ny hoe a partir n'inona am'izay vo miatra izy io de micumule lizy tamin'ny fotoana ny lazana azy fa tsy maintsy mbola kitihana le loi de finance misy dikany daholo zany zavatra resahantsika rehetrarehetra zany fa tsy mandeha ho azy rina ka zay zany tiatsika resahana hoe ny mpiasa tompoko zay matsiaro teny mpiasa de tokony vondrona iteny mialoha amin'ny fitondram-panjakana haka fanapaha-kevitra zany ny zavatra tsara indrindra zany ahafahana mikitika ahafahana mijery satria tombotsoana mpiasa ny tokony amelona vahoaka anatina firenena iray rina rabe mananjara famitinana kely fotsiny ny hoetiko sy fanamariana kely dia ndray ny ampisehatra ifanira zafy manantanja miaraka amin'ny Andriamatoa Motarson alleluia le teny fanir teo ny amin'ny hoe ny tato amin'ny mpiasa fianakaviam-ben'ny mpiasa tsy nyresahana nefa ry zareo le mpiasa zany na sehatra iny io na sehatra iny
no ampiarana n'lay fanapahan-kevitra ary lay fanambarana nandeha zany avy any amin'ny présidence tany de hoe fanapahan-kevitry ny filohampirenena iny zany mba tena nalasa saina mihitsy hoe fanapahan-kevitry ny filohampirenena no hoe nandray an'izay initiative zay hoe ho ampiakarina ny karaman'ny mpiazam-panjakana ny an'ny privé mbola négosiena fa zao le fanamariana le zavatra saripady tena saripady le raharaha de fantahina mipetraka ny amin'ny hoe eto Madagasikara dia tsy apetraka amin'ny toerana mendrika azy sy sahaza azy ny manampaizana eo amin'ny toe-karena fa politizena daholo lay raharaha be da be tompoko manampaizana momba ny toe-karena eto Madagasikara ary eo manampaizana reo fa impiry miteny hoe tandremo zao professeur Ralsona Roger reny mialatsiny manonona ny anary rehefa miteny foana ny amin'ny ohatra hoe resaka ekonomista reny namoaka tena mpianatra raha toe-karena manetsiny raha raisina nandritra ny fotoana nanomboka any asany orangaty firy ny mémoire ao ndana makany voaingany zay mianaka no fampiresaka mihitsy fa manampahaizana momba ny toe-karena firy eto Madagasikara no miteny de hoy isika zany hoe tsy mahay nininona daholo ve ny ekonomista eto amin'ity fireneny ity hatramin'izay ka hatramin'izao de azafo mahova voaingana nisy intervion teto amintsika teto maro be izy serge zafo mahova tsy mahay nininona daholo ve ny mpay toe-karena eto amin'ity fireneny ity tompoko ny nona ve ny tenin'izy reny na hoe na misy tsikera na misy ohatran'izany dia tokony hoe nenona fa eo amin'le hoe capacité d'écoute mihitsy ve no tsy misy eo amin'ny ivon'ny mpitondra ao sa ahoana fa politizena idirana daholo zay tsy tokony idirana zany ao anatin'le raharaha any amin'ny resaka baolina kitra io izy io lasa misy resaka politika de lasa tsy fantatra tsony zay fandehany aty amina toe-karena ihany koa de atsapana tsara an'izay mihitsy ny olona eto Madagasikara de izao tsy eo amin'ny toe-karena ihany fa eo amin'ny fiainam-pirenena amin'ny akapobeny mihitsy tsy apetraka ny toerana maizy azy ny olona arakaraka ny fahaizana fa olona tsy mahafeh amina fiainana zany resahana zany olona tsy mahafeh no mibaiko sy manapa-kevitra fa le olona tena mahafeh sy mahay ato ambany ato zay ny tsy mampandroso ny firenena tahaka ny Madagasikara sy ny firenena manitra maneran-tany lasa politize daholo le izy de fihetsem-po no mibaiko fa raha itony zao raha resaka amina situation ohatran'izao zay atao hoe misy crise internationale de naninona ny mpitondra fanjakana no tsy nampiantso na hoe tena fivoriny fionambe mihitsy aloha de tsy misy anavahana de io zao de lasa any amin'ny resaka hoe fikaonandom-pirenena indray ka tsy maintsy zay le vahaolana tena raha te hiroso amin'ny tena vahaolana de tsy maintsy zay raha resaka fifidianana zao sy ny raha-pirenena de zay fa amin'ny toe-karena ihany ko azo atao tsara ny manao fionambe ho an'izay rehetra voakasiky ny raharaha fa tsy tonga de hoe tapitapika eo aty amin'ny aprily ety de hoe karina zao ny karaha-mampiasam-panjakana de nen'ny karaman'ny privé tsy tonga volana satria hoe mbola hoe négosiena zany dikan'izany tsy voatery ny mpampiasa any amin'ny privé ampiakatra ny karama satria voaka crise koa izy vao mivoaka ny sasany nandroka ampiasa ny sasany nandefa chômage teknika ny sasany de zao nefa mbola vao manomboka iharon-doha de aty ianao miteny zao de le olona concerné zany tsy nisany resahana de zao le fanontaniana hoe mba mpanolotsaina toninona loatra na hoe toe-tsaina tahaka ninona loatra no entin'ny fanjakana manapa-kevitra tompoka eto amin'ity fireneny ity rehefa manapa-kevitra nisy fitenenana ny amin'ny hoe raha mbola ireo mpamatsy vola mahazatra reo no iarahana miasa de tsy tafavoaka i Madagasikara na empolo taona toe-tsaina toninona moa zany no nafahana miteny zany satria le izy efa mivoaka de zao ndray zany hoe fanapahan-kevitra tena saripady vidim-piainana vidy-tsolika PPN resaka karama sy ny sisa saripady fa tonga de milatsaka avany fotsiny araka ny fanapahan-kevitry ny filoham-pirenena dia atao naninaninato zany amin'le mpiara-miasa amin'ny filoham-pirenena
tsy enikeninao mihitsy miteny fa de ny filoam-pirenena no miteny ery de izy moa zany no hitan'ny olona ny communiqué no hitan'ny olona de izay le izy ka ny tia napetraka zany amaranako hoe zay namana fanitsa satria anao mbola andray ny mpisetra de ny hoe tsy mipetraka araka ny tokony ho izy tsy apetraka araka ny tokony ho izy ny manam-pahaizana eto Madagasikara zay le izy tsy apetraka ary tsy no teny ny olona ne raha ekonomista zany ene amataona ny maro anao matao no nianatra zany ary io enarana sy mila voafe ary misy ekonomista renommé be tabe eto hoe isaky ny fanjakana nandenge rina misy ekonomista renommé foana miaraka aminy ary zany a de tena tsy hoe miasa any amin'ny kolisy fa tena miasa hita tonga de maneho hevitra tamin'ny andron'ny président Ravalomanana zay nge hoa le tena le tsy hitovizany olona nio manaka fanjakana rina sy nitondra fanjakana mihoatra ny am'izao hoe tsarotsika tsara mihitsy ny tam'le olona nitondra fanjakana tamin'ny andron'ny président naka ny Clara Davidson reparany Henri Roger Ranaivoson iajany rina Razafina to ivoasina Razafina tady avy daholo ny olona ny alain'ny président Ravalomanana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena daholo am'izao fotoana zao ary ilainy sehatra iraisam-pirenena ary lasa fonctionnaire international nola inona nola fahaizany ohatran'izany tamin'ny andro nanety matody deratsiraka zany Robert Vony zany tao amin'ny finance ny Rinandriamanera Rasoa ry tompoko Lara Zakabona ry tantely Andrenarivo maro be izy tao anatiny tao misy dikan'izany fa zao ianao raha hiteny am'ty de inona ny teneninao zay niarantolona karaha zay niarantolona tsy maintsy mahasaiza ao anatin'le gouvernement zay mifantatray ny critère zay le izy fa nanontolona ary Andriamatoa Zafy Albert tompoko fa na ny olona napetrany tao anatin'ny gouvernement ary tsy nitolona nge Jean-Claude Rahirimanjato hoe fa le grand argentier nampidiriny tao amin'ny finance niaraka tamina ekipa teknika zay tena nianatra nivezivezy teto Madagasikara sy tany ivelany tany marobe tao anatin'izany sory tao amin'ny barika dimy reo tao anatin'izany tombokolay Abdila tamin'ny fotoanandro nanao gestion tany Besainky marobe Ranson Roger tao anatin'izany resantsika zany misy ekonomista renommé be tabe ny fandimby tamina repoblika teto mbola hitantsika tamin'ny fitondrany ery rajonary mampianatra satria izy tena ny mihitsiny akoatra ma expert comptable azy de mba nikitika ihany izy satria mpampianatra izy taonentsika io sy ireo nanaraka azy iza moa le dirikabiny iny Erika iza moa zay tsy tadidiko fa miverina ho azy eo zay rehefa avy eo dirikabiny ery rajonary mampianana maromaro niaraka tam'izany dikan'ireo zany de hoe tsy maintsy mitandrina tsara amin'ny fomba fitantanana amin'ny firenena mba tsy hipoky ohatran'izao zany satria zao zany le hoe vision zao zany le hoe manao anticipation ka raha miresaka am'izay zany tsika satria hoe tampoka miakatra mividina solika ny adiny Ukraine sy Russie efa hitra 60e jour izy zany am'izao fotoana zao fa ianao tompoko tsy maintsy mametraka plateforme ana tripartite foana vao tonga eo amin'ny fitondrana ianao de misy concertation atao am'izany de ny État ny patronat sy ny mpiasa tsy maintsy mifampidinika ao anatin'izany de reo efa mahita lafin-javatra maro sy vaona éventualité raha ohatra ka ity no mitranga de ahoana ny tondratsika azy fort possible ve 10% mety ampiasa vety ahoana ny ateo amin'ny sehatra tsy miankina ahoana ny fanjakana mazava ho azy efa manana ny volam-panjakana afahana mijery an'izany bon afaka mikitika ohatran'izao zay ho aty amin'ny État afaka manaraka an'io ve nareo any amin'ny sehatra tsy miankina satria tsy maintsy ampifanarahana daholo reo raha mampiakatra 10% ny fanjakana ny sehatra tsy miankina tokony anaraka an'izay raha miteny ny fanjakana fa 200 000 ariary ny SMIC tsy maintsy tokony anaraka an'izay ny sehatra tsy miankina zakanareo ve zay le plateforme zay le tokony isina concertation satria mpiasa miadiny tombotsy amin'ny mpiasa foana arak'izay tokony zohositrahana satria tsika nanao an'izany mahalala an'izany io premier ministre io fonctionnaire ny OIT io BIT eto Madagasikara donc mahafantatra tsara izy ny atao hoe mpiasa sy ny zoara-tsaindikano mifamaritra zany zay mahavarina anahy an'le premier ministre amin'le grève etsary hoe aza terena amin'ny alalan'ny grève ny fitondram-panjakana ohatray zoara-tsaindikano no migrève
ianao mpiasa mahalala tsara ao anatin'ny organisation internationale de travail ao anatin'ny bureau BIT mahafantatra tsara amin'izany zoara-tsindikaly zany mahafantatra tsara nisy conférence de travailleur mahafantatra tsara ianao inona ny tombontsoa tadiavy mpiasa dikan'izay ianao zany tokony ho sary-piaro hiaro mpiasa rehetrarehetra misehatra rehetrarehetra bon hitantsika eo moa io hoe ainy zareo ve no mijery an'ireo kadrazy rehetrarehetra reo ahafahana ho tonga am'izay oasy de salaire zay fa tsika moa zany mametraka foana an'lay adevitra eo ambony tongotra tokony hipetrahana fa tsy sanatry n'izany manao ohatry ny akoho ka eo ambony safa misy ny atody eo amin'ny safa misy ny atody de mandeha eo le akoho de ny tsy valamalina de menjera ihany ny farany eny ary efetako aiketo rakoto andrina motarson alleluia tonton mota manakevitra koa nge zany tonton mota zany ary anisany tena asudi tena tsy manaiky mihitsiny amin'ny fomba fijerina raha-pirenena indrindra anatin'ny fitantanana miangatra ao anatin'ny tena fahalovana sy tsy ekeny mihitsiny zany amin'ny lafin-javatra rehetrarehetra miaraka amintsika eto tonton mota miarabanao miaraba mifaniry de ombako manana mirina sy faniry ny fiarabana ireo mpiaramiasa ato amin'iny BS manerana ny faritany miraba ireo olona ny ampitan-dranomasina manaraka izao fandarana miara-manonja androany 7 avril 2020 sy 2020 izao dia hitondra ny fanadihadiana samy hafa moa zay mifamakafakana izay zavatra mitranga eto amin'ny firenena amin'ny tian'io ty fanombafana ny fanamariana ataoko de tena efa tena lasa lavitra mihitsy faniry amin'le resaka satria manome atsipiriany elema inona moa ny tenenana singa maromaro mihitsy izy eo amin'le resaka hoe ny resaka karama izy teo ny resaka vidin'ny petrôle sy ny sisa mbola hiverina amin'izany tsika rehefa aveo fa noetiko eto aminareo aloha amin'izao an'io zao dia ny zavatra mitranga amin'ny actualité ihany moa satria ny zavatra mitranga dia ohatrany misy fireharehana amin'le fitondrana hoe de tena namely mafy mihitsy ny fitondrana fa nahazo an'izao million de dollars ny resaka tamin'ny talen'ny MCC Millennium Challenge Corporation de manao an'izao de za tena any amin'ny toerana misy mamaky an'le izy de somary me ihany ary faniry satria manina tam'le tale nahazo vola tamin'ny banque mondiale momba an'izao ny lalany de meao inona mampimea tsy mampimea akory fantrany malagasy fa ireto mpitondro reto mantsy ny zavatra hainy nyteneniny izy no miteneny zany zay mahay communication de izay zany le teneniny fa tenenikaso aloha fa le communication nge misy an'le fake news misy an'le fake news moa le lazaintsika hoe tsy vaovao tsy hita zay tsy maro-potika sy ny etsetra fa misy ny lainga mihitsy ary misy ny somary maromarina ka tsy fantatra hoe le amin'iza moa ny tena hainy fa totra n'izay zavatra nandeha totra ny hafahafa ny fahenona azy hoe raha ny firesaky ny mpitondra fanjakana de tena lanitra ny tany kanefa de tena famoizam-po no hita amin'le vahoaka malagasy fa tady zay ho sarangotona no hoanina androany efa ny tediavina amin'ny herinandro de lasa ohatr' zany ny fiainandra malagasy lasa mitrosa ka raha ohatra azy zao zany fomba fijeriko tonga de hoetiko hoe torofaniry hoe ay hoakarina 10% karama fanjakana ny resahany firy mo fonctionnaire alory faniry malagasy nge 25 millions de firy ny fonctionnaire 120 000 mihoatra 200 000 anoany mbola anoany amin'ny 300 ataotsika 300 400 anoany 400 000 amin'ny 25 millions anoany mihitsiny eno satria mahabetraka amin'ny fonctionnaire zany ny mpampianatra ny personnel en santé ny foloalinda zay am'izay voany am'le départemental rehetrarehetra zany de reny mitambatra mame an'le isa zany eny ary de zay zany ry olona hoakarina ny karaman'ny olona 400 000 fa le olona ao anatin'ny informel marina aloha fa informel sarotra ny mananina an'izany le ataoko hoe 8 millions gampa de ny ao amin'ny privé
amina million koa moa mbola hoe ifanarahana an'le izy a fa zany rehetrarehetra zany mitambatra raha ho raisina aminy hoe efa nanomboka tamin'ny taona firy tenenin'ny faniry teo moa hoe tonga teo amin'ny fitondrana ange nareo tamin'ny 2019 tamin'ny voalohany a vidim-bary tamin'izany 500 zay ry faniry 300 ny kapoka 503 100 ny nanomboka niakatra am'izay l izy menimenina ny olona ataontsika hoe 400 zany a zao izy a 700 800 zay zany zao le kapoka malagasy koa zany malagasy ko ngafafy tiako resahana am'le izy mantsy rehefa miresaka teko arena ry faniry de misy koa le fomba ijerena hoe mba raisina le année de base ka raha raisitsika any am'le hoe 400 ny kapoka-mbary tamin'ny fotoan'androny a zao a lasa 800 a niakatra 100 zany le kapoka-mbary kapoka-mbary fotsiny a foto-tsakafon'ny malagasy zay kapoka-mbary zay ny menaka niainga tany amin'ny 7,000 zao lasa 2 alina de hitanao am'izany a ny zavatra ho resahana nefa am'izao a ny resahan'ny mpitondra fanjakana ho akarina 100 a karama ohatra zay le eritreriny de ahoana moa zany miohatra am'le fiakatra le vidim-piainana sy le zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro ppn ozy ny teny frantsay hoe ny hena ny vary a ny menaka ny angovo a ny charbon zany a sy ny sisa fa raha ataotsika hoe salanisa any ho any amin'ny 300 isanjato fiakatra le vidim-piainana 10 isanjato a no alefa ambara amin'ny vahoaka malagasy de ireto mpanao communication le fitondrana de mitehaka hoe tena efa zava-dehibe mihitsy fanapaha-kevitry ny Florajoelina izy moa président ny république ve tsy izy no ndray fanapaha-kevitra ohatr' zany fa mampatsiahanareo a ry zareo ao anatin'ny fitondrana hoe miohatra am'le zava misy a aiza ho aiza le zavatra ataonareo tsy de tena pomady akory ange zany tsy pomady zany satria raha 35% 5 isanjato ny fiakatra le vidim-piainana 10 isanjato no ataonao ohatran'ny hoe mihinana paracetamol venao to ohatrany tsy zany akory le izy fa de anaka zay ny tiako tenenina hoe mbola tsy tena tonga ao anatin'le izy fa rehefa tena tonga ao anatin'le izy everina ho tonga ao anatin'le izy angety zao hoe mila ezaka hatrany amin'ny voalohany a ny fifehezana n'ireo singa maro samihafa mamaritra an'le vidim-piainana hoe ao ny taux de croissance ao ny taux démographique sy ny sisasisa zay vao tonga any amin'ny pouvoir d'achat ny anareo le pouvoir d'achat tonga de eo fotsiny hoe akarina vidim-piainana 10% ny karama 10% de zay no everinareo a fa mamaritra an'le izy le taux de croissance sareo any amin'ny 1% mimanitra zany le vahoaka mbola miampy an'le taux démographique 3% aiza ho aiza moa zany ny fisonitry le arikarenan'le tokantrano tsirairay avy fa tena any amin'ny tsita de namany tsy hita mihitsy a ny vokatra hoentin'ny ty 10 isanjato everinareo ho atao ty ary raha ny fahenoko fiteniny faniry teo am'le mahazatra io manko le classique io ary raha ny fahenoko ny tenin'ny faniry ara hoe mbola prévision mbola tombatombana etrehana n'le afakarany viditsoloka izy io fa raha miakatra moa zany ny viditsoloka zany hoe zay angovo a zay angamba ny tena madika azy hoe ny angovo de na tsy afaratsika ara ny charbon hiakatra ho azy ny vidy charbon hiakatra ho azy daholo ny zavatra rehetra satria ny angovo a fampiasa sy ilaina amin'ny fiainana andavanandro a no hiakatra de zay no mahatonga an'le fanjakana anao an'ity 10 isanjato ty rehefa manaraka ny fanazavan'ny faniry a ka vo mia tena tsy ho hita re ny fiatraikany ty fampakarana karama 10 isanjato ho an'ny fonctionnaire ty nenny ao amin'ny orinasa tsy miankina moa zany a de mbola hoe ifampandinihana am'reto a lehibe ny fikambazema ny fivopama sy ny sisa sy ny anina fikambanany ao amin'ny zone France zay angambany hoe formel zay a no ifampidinihany zareo a amin'ny momba ny karaman'ny amin'ny privé kanefa taux de croissance tsika fitombony fiarikarena nanomboka tamin'ny 2019 ange nidina iny zany hoe
faefany reto a mpitantana ao amin'ny orinasa tsy miankiny reto zany de efa nidina koa de zao izy asainao apakatra tena ohatrany manahirana zany mahita hoe aiza ho aiza marimaritra iraisana tena ohatrany manahirana zany ka dia zavatra ambara am'le vahoaka malagasy a aza mety arebirebena amin'ny hoe tena fanapa-kevitry ny filoham-pirenena ny ampiakatra ny zao fa le vokatra zay fampakarana zay re olona sala am tsy nisy rehefa tonga eo re vao miakatra ny viditsoloka de efa manambaranareo am'zany a de ho velona ny hoe tena lasa mandisy fanantenana le izy zay le zava misy zay nefa mampitabatabandrareo eto tsy mba manomana anareo izy hoe zao ka mila zao mba hatongavana any amin'ny hoe ifandraika ifanatsahana kokoa zay ngamba le teny gasy mihitsy hoe mba ifandanja ozy ry zareo tam'le communication présidentielle mba ifandanja tsara am'le vidim-piainana sy le zay ndray aloha ry faniry fantatry fa tena tsy marina zany hoe ifandanja raha rio a tsika manao hoe 35% raha ataony salanisa nge am'le fiakara vidim-piainana nge ry faniry ohatran'ny hoe ampitiavana be ny itenenantsika an'zany fa mihoatran'zany nge io e rehefa tena atao de tay hoe ty ny espace vectoriel ampiasainay a maherin'zany io fa de zao tsika fotsiny mba manampitampy de hoe ao atao salanisa 5.3 de rehefa ataon'zay le izy 10 ny miagna tokony ifanarakaraka ho am'zay ko ny privé mahazaka an'zay ve privé tsy fantatro a fa de eo ny hoe ny sehatra tsy miankina moa iny olona mamely tena daholy de samy mitady zay ivelomany ny olona zao moa zany ny vaovao mandeha de hoe isy ndraiky io ny bisikileta motory riny fa misy eto efa misy ozy riny de ohatr zany no asa misy de zavatra mampalahelo ohatrany lasa mamorona manao mpivarotra daholo ny akamaroan'ny olona de zay ko satria maninona satria tsy misy a le asa azo atao a mba azahoana manana antonasa tsara iveloma amin'ny fianakaviana satria maninona zany tsy misy lalàna ataon'ny fanjakana mihitsy ampivelatra ny sehatra raha toe-karena eto Madagasikara zay ny tsy misy ka zay ngery faniry mahatonga lizy hoe ianao iresaka karama ianao le asan'le olona tsy ampitomboanao ivelatra ny orinasa privé fa fepezinao anaovanao zavatra tsy mety am'le fitantanana samy hafa hoe mandeha ny aferan'ny hoe mafia mandeha ny aferan'ny hoe resantsika zay rehefa aveo de lasa ohatran'zany a de lasa manahirana le izy fa mandeha any am'zay tsy tokony ho izy le izy ity resaka asa-panjakana ity manko tena faranantsika am'izay tontomoty izy ity mbola ho avy indray nresantsika amin'ny fomba hafa ndray resantsika n'izy ity zany fa raha nisy zany izy ity manko zany mba tsara ny mba ahazona ny hevitra andriamato ministra teo aloha tabera Randriamanantsoa satria raha nisy ny ady am'ty resaka grille indiciaire ty zany de ministra tabera zay filoha levitra nasionaly ny RMDM izy am'izao fotoan'izao zany filohan'ny antokokitana zany mba ilaina mihitsy mahen'ny feoany satria anisany tao anatin'ny département tao anatin'ny fonction publique ny ady am'zany ary ny sakanany reo niaraka tao anatin'ny tetezamita ny gouvernement mihitsy ndraso aloha ary fatatsika tsara satria niaraka matetika niona tamin'ny solotena ampiasa-panjakana solotena tsy miankina matetika teny 67 hectares tena brao misy ministra tabera tamin'izany fotoana zany ary efa saikipoka ny grève ny fonctionnaire fa zao anisan'lay mikalmena fotsiny amin'ny hoe laso aloha tony eo mpiasa-panjakana fa ho amin'ny fanjakana ho avy eo zay tena ho stable de hijery an'izay tsika io nefa tsy mbola mandeha am'zay loha le izy ka zany rehetrarehetra zany tena ilaitsika mahen'ny hevitry ny olona zay tena mitatana ny tontolo ny asa-panjakana sy mipiasa zany ao anatiny zao ady hevitra zao akoatran'izay de hoe ity logiciel augurative zay hoe entina ikirakiraina sy tena hitiliana ny tena isa mpiasa-panjakana manina satria misy mpiasa-panjakana fantôme efa nanomboka nanenjika an'io koa ny ministry ny asa-panjakana tamin'ny fotoanandro Andriamatoranjivasona Jean Théodore le hoe ndao enjehana fa misy mpiasa-panjakana fantôme zay mihinana vola-panjakana fotsiny kanefa tsy miasa tsy hita
fa de noho ny antony zavatra maro samihafa de voasoratra anarana ao anatin'izay hoe liste mampiasa mpanjakana zany ka eo zany a ilayntsika daholo mahazo ny version officielle hoe efa tamin'ny fotoana nampiasaina le logiciel augure zany ahafahana am'ty le isan'ny isa mampiasa mpanjakana marina de mila azo zay version officielle zany exactement zany firy ny isa mampiasa mpanjakana eto Madagasikara misy dikan'zany ao anatin'izao ady hevitra resahantsika zay fa akapoka am'izay eny ara misy zavatra nyresahany mota teo ny amin'ny hoe solika iakatra sy ny retraretra za io mbola mahazo an'le resaka rena kibony tany fa io tsy amelantsika foana io fa mbola deliritsika foana io deliritsika foana io satria mbola misy zavatra be dabe tsy milamina de rehefa miresaka an'io tsika de mahazo ny transport inona indray ara ny azo ambara zany satria mbola ao anatin'ilay hoe fanairana foantsika ny amin'ny fomba fitatana département afarany Matanjaka nefa amin'ny département mitady ho faky département ny arena kibony tany ay misaotranao fanirina mitondra an'izay resaka zay zavatra mitranga aloha mampatsiahy fotsiny ny mpiaino ny fandarana miara-manonja mampatsiahy fotsiny ah eto zavatra nyvoaka tamin'ny réseaux sociaux hoe nanomboka tany am'le volana tsaiko septembre iny nanomboka tany am'le hoe nisy safira 900 grammes 960 grammes teny vato a de tonga de nitsendain'ny gendarme sy ny douane de nataony saisie de voatonona tao ny anaran'ny ministre nivoaka tamin'ny réseaux sociaux zany ary de voatonona tao koa ny anaran'ny ministre anankiray de nametra-pialana mihitsy moa le ministre anankiray rehefa aveo fa le ministre anankiray nendoaniny tantara mbola eto amin'ity fitondrana ity ankehitriny fa ny zavatra mitranga de zao le vato le piasa aloha resahako ry faniry fa efa nivoaka le piasa le nalefa tany le nalefa tany amponja dinona ny zavatra mitranga somary miverina kely tsy mety manao ny asany tsony le piasa hoe reo olona reo zany mahafantatra hoe ino ny tigre na safira etsetra de hoe jerevo kely vidin'ireo sy ny tsy nety hanao tsony le olona satria raha manao izy sao de iverina any amponja indray de mila antoka tsara reo olona reo no araka ny tokony ho izy a ny réaction n'le piasany minina fonctionnaire minina izay mikirakira ny atota taratasy ilaina amin'ny fanondranana vato fa ny zavatra tena tiako resahana de zavatra hafa mihitsy fa maro be le olona mpanao vato mpikirakira vato soa no lasan'ny resaka tamiko ny zavatra mitranga nge monsieur Montarsona ka tena zavatra manahirana fa efa asan'ny jiolahy matetika no mitranga eto amin'ity resaka rena kibony tany ty manomboka any alakaka ka hatrany Ambatondra Zaka mandalo amin'iny Antsirabe kan Robin sy ny etsetratsetra iny de hoe fa maninona zavatra mitranga ozy a ny hitan'ny olona zany de zao totra ny tsy mandeha araka ny tokony izy ny fiasan'ireo a ao amin'ny ministeran'ny minina ireo de gaga hoe fa inona ty zavatra tianareo resahany raha ny fahalalana azy ozy ny olona ny police de mine ny directeur régional no mibaiko azy mandefa azy hoe ndanonareo a mijery an'izao zavatra zao a fa nahazo tatitra momba n'zany a zany ho any tokony ho izy kanefa ozy tohatra ny tsy de zay loatra fa de kanareo ve hoa manana profon'zany le izy ange ozy tonga de hitanay ny ainanay fa zao ny olona raha vao manana vato izy a de misy olona milaza de tonga mipiasa tonga zany reo manam-pahefana hoe police de mine tonga ny fonctionnaire minina reo mantsy tsy maintsy miaraka satria ny police de mine nge misy gendarme misy fonctionnaire de tokony miaraka reo a tia ny ordre de mission a de tsy ohatran'izay nefa ozy le fomba fa de tonga de miprocéder am'le saisir zareo de hoentin'le vato de farany teo moa zany a nisy ohatran'ny hoe fampitory tany ampaka mihitsy 19 kilona beril ny resahany eto vao tamin'ny tapabolana moa zany ny tranga araka miresaka le olona teo arana Sri Lanka io vato fa nataon'ny teratany afrikana ray zany a no hoe nanao ny expertise n'io zavatra io de tao le izy ny raisina fa niverina le vato 19 kilo rehefa aveo fa zavatra hafahafa le niverina fa tsy ohatran'le manahirana le izy ohatr'izay ka ny tena tiany reto mpisetra amin'ny arena kibony tany amin'ny vato soa ireto de zao hoe tena tafa ohatra le zavatra atao a fa mampatahotra zany hoe manana vato zany eto Madagasikara kehitriny a fa raha vao manana vato tsaratsara ianao le bebe tonga de ianao no misy mitady de tonga de
lasa de lasa atao sezi le vato ka ny zavatra tiako tenenina am'ireo mpiara-miasa eo amin'ny setry ny arenakibony tany de zao tsy maintsy manana ordre de mission ny polisy de mine na ary tsy zandary rery na polisy rery na fonctionnaire amin'inona rery no mandeha am'izany fa tsy maintsy miaraka ireo zay no maha-polisy de mine azy de manana ordre de mission mazava avy amin'ny directeur régional isaky ny faritra zany a fa tsy hoe ministre ny minina akory no ataonareo hoe ny ministre ny minina tsy anjara amin'ny ministre ny minina zany fa efa misy fitsinjarana eo amin'ny andraikitra isan'ambaratonga de an'ny directeur régional mandefa n'ireo police de mine reo satria ao mifaritra misy azy a misy ny zavatra mitranga de zay le izy afamino a fa anao an'izay daholo reo police de mine reo a fa tsisy police de mine hoe ny araky ny teninareo hoe de misy olona ka mety tsy police de mine mihitsy le nanao an'le izy satria vao manao hoe de ay zany fantatra hoe misy brao a ny olona mpividy vato collecteur acheteur et vendeur ozy ny patente ny mpanao vato a reny a manana olona mpanontany foana eo ambaravarana hoe aizy nareo hivarotra vato aiza zany kara-panondro de misy miteny hoe de vao niteny zay hoe aiza ny kara-panondro de basy no mivoaka ka tsy za tsy mihevitra hoe police de mine ndeha anao an'izany tsy zany mihitsy tsy zany ny fomba fiasan'ireo olona reo fa tsy maintsy manaraka ny lalàna efa misy fepetra tsy maintsy arahan'ireo olona reo fa zavatra hafa zany fa raha ohatra ka misy an'izany de alaivosary de enregistreo daholo ny resaka ifanaovana fa aza manaiky fotsiny an'izany ho ataon'izany nareo de ho alainy ny vato de ho ataony saisie de manao anina molimoly eo izy tsy misy an'izany fa tonga de tsy manaiky an'izany nareo fa alaivosary tsy olona ray miara-maka daholo raha misy olona roa nareo na telonao de am'izay hita tsara hoe makaiza le izy dia andeha araky ny tokony ho izy le izy ary de zao ireto ato amin'ny ministera ny arenakibony tany ireto onge zareo reto mahafantatra hoe misy mafia mihitsy le resaka volameny ty hatrany amin'ny prime ministre nge fa tamin'ny septambra ny nafantatra hoe misy an'izany fa ny mahagaga moa ngia prime ministre teny hoe efa nisy raiky ambifolo ange nivoaka teto Madagasikara fa tsy nisy olona nitoriana ange teto na ray ary tsy nisy olona nitoriany reo mpitondra fanjakany reo atreto na ray ara namoaka n'io volamena io ny zavatra tranga tany njanjavy tany nalalava tsy hita je nraisina de natao amin'ny banque centrale le izy ohatrohatran'izay ny zavatra eno fa tsy hita koa hoe aiza le fitoriana iza le mpanondrana iza le crime contre la nation nge zany fa tsy de hoe trafic d'or hoe trafic de devise fotsiny ka de zao mila tena mienjana ary za de miteny mihitsy hoe miantso an'Andriamatoa ministre minina Andriamatoa Olivier anenjana tsara ny fitantanana ao anatin'ny ministerany fa tsy andeha ho azy ohatr'izany de hoe raisiny tsy de tsy hita hoe makaiza le sazin'le olona mpanao trafika fa eto nge mazava be ministre ny transport raha mampita fotsiny amin'ny laza hoe misy resaka mafia mihitsy tam'le gestion ny aéroportuaire tany Anosy-be tsy hita zay fitoriana ataony nefa izy tonga am'izay conclusion zay ka raha tia minina marina fa ministre minina mbola tsy namoaka hoe zao fa efa fantatry ny olona rehetra fa misy mafia eo fa de zao apetrao reny fitoriana fa nany sado kabinety ara zay milaza azo sado kabinety efa lazainareo fa olona tsy misy an'izany fa aty amin'ny atoko timma ny toko misy atoko sado kabinety mpanaraka ny raharam-pirenena fa tsy ny olona eo akaiky ny président no milaza sado kabinety de manao trafic d'influence sy manao délit d'initié tsy kombakomby zany fa tsy zany no izy tsy kombakomby zany fa sado kabinety resahana tsy mandeha am'zelony zany fa ny timma ho ary président Ravalomanana nge mahay tsara an'izany izy fa ireto ny tsy hanaovany an'izany ny fahafantarako azy de zao reto olona reto tsy passé ze document traité na ao amin'ny fitondram-panjakana io mba hiainan'le sado kabinety fa de ataony reto mantsy tena olona linéaire be lala mahitsy fotsiny zay ny tena fanaony na miady na tsy miady de lala mahitsy zay foana ny zavatra ataon'ireo fa tsy
tsy le mpitantana hoe mitondra hoe mijery ny atsipirian-javatra zany reo zay ny tena tiako resahana amin'iny resaka minin'iny fanira ya manandanja be zay satria misy mpandrarany tena victime be da be tena te hiaso anatin'izy aray tytsika resahana hoe na inona tsy mbola fandrosony le tena asa misongadinao de mitrandraka foana mitrandraka any ambany ravikazo rehetrarehetra fa milatsaka ny vaovao de alefatsika eto ny vaovao am'izao fotoana zao eny anosy eny cybercriminalité de efa eny député fetra sy ny député Todsoa zany miaraka am'ireo mpanolotsaina ny tanàna zay voantso indray eny amin'ny cybercriminalité zay misy eo amin'ny 5 eo izy ireo de raha ohatra ka vonona ny sary avy amin'ny namana technicien de ho alefatsika zany manaprofo zany itony fa misy ny convocation zany dia zao hitatsika izao mazava ho azy moa zany reo mpanolotsaina ny tanàna ombany reo fianakaviana ombany reo mpikatroka rehetra mpiara-mitolona ao anatin'izany tokotiako Madagasikara zany député fetra ho avy eo hiaraka amintsika rehefa avy eo fa hatramin'ny androany tsy mitsoakady io solombavambahoaka io tompoko atremy fihedanana io atraiza de hitanao eo foana député fetra eo ihany koa député Todsoa député Rambosalama député Rastania marobe reo ay de député Mambrabendrina ihany koa anisan'ny pietsehatra eny akanja mihitsiny amin'ny zavatra mitranga tsy mamelorery mitolo zay le tiako tenenina hoe izy teny tsy hoe mitatasika de miresaka eto ambony plateau fotsiny fa mihetsika ary tena manao zay anjara briky tandrify azy ny mpiara-mikatroka rehetra ny mpanetana ny solombavam-bahoaka reo rehetrarehetra zay mivahiny atao anatiny ty miara-manonsy ty mbola ande zany satria hiditra tsiraidray izy ty moenona zany de hoentsika hoe ahoana ny fivoarany vaovao eny akanja rehefa aveo fa io moa mbola mandroso arak'izay ihany le izy tonton mota zay vaovao fandraso ary iroso am'izay tsika manahoana ny mikasika na fijerinao an'le hoe hiakatra mividy solika efa nresahanao tonga le izy ay le vidy solika zao nge vidy solika aloha hiakatra vao mipotra le guerre tany amin'ny 24 février iny tamin'ny Ukraine sy i Russia de efa voakasika ny famatsiana solika maneran-tany satria i Russia anisan'ny mpamatsy solika fahatelo lehibe maneran-tany izy dia nataony anina hoe tsy mividy solika antsony amin'ny Russia de nahena le izy de lasa miena zany ny tolotra amin'ny lafiny famatsiana solika maneran-tany de mitinady nefa mitombo hatrany de eo le izy hietsika ny vidy solika ato mihetsika isan'andro satria maninona raha vao mienjana fotsiny fitenenana amin'ny Poutine sy amin'ny président Poutine moa zany président izy raha vao manenjana fitenenana ny président Poutine na manenjana fitenenana ny président Biden de efa mievina ny marché pétrolier eo mantsy le izy fa zany hoe zao mievina raha de zay misy dikany lehibe manko zany satria ny any Poutine tonga de bloqué de ohatran'izay zao le Pologne nge niditra tsehatra tsy manapaka ny teny tonton mota teo niditra tsehatra ny sonandamina le Ukraine sy le Russie de nisy foana le feo natao Varsovie le Pologne zany fa zao de niditra koa ty le manahirana an'le rara niditra koa ny FMI amina devitra hafa de mipetahandrareo Bulgarie satria fatany Bulgare Kristalina Georgieva de namoaka fanambarana zany Poutine ny amin'ny tapahana ny gazy makany Pologne sy Bulgarie zany misy dikany lehibe zany rehetrarehetra zany eto amin'ny tsenatsika ny gazy eo ihany fa any Europa tompoko any andreo pays occidentaux ny gazy ny fiainana any zay mihitsy gazy manodina ny sakafo sy ny fahandro rehetrarehetra sy ny zavatra tao am'izay rehetrarehetra any gazy manodina ny industrie miaraka amin'ny pétrole ny gazy ihany koa anisan'ny mampiodina ny fiarakodia satria any de firenena mangatsidava firenena miovova toetrandro ka ny climat tena miasa mafy koa any amin'ny sehatra rehetrarehetra zany mila fantatsika zany lafin-javatra rehetra any toy izy tamtamota zany am'le hoe raha vao manenja ny Russie de mievina amin'ny marché pétrolier izy zay mihitsy ka mievina izy io zany zao
azadiny fa ny président Poutine efa nyteny hoe tsy maninona angena raikitra raha-gery nucléaire ary zay ny teneniny le fitsabahany de zay nampiazakazaka ny izy ty le secrétaire général ny ONU zany Guterres ty hoavy any Moscou de hoavy any Kiev mihitsy andamina satria le cause ny Poutine zany am'le hoe ndao raha ho apoka le troisième guerre fa tena be loatra le ingérence anareo raha izy de inona moa izy teo ny zavatra mitranga eto mantsy le anaovako ny faniry hoe ity fitondrany ty manao lala mahitsy no ainy fa tsy mba manao hoe inona le zavatra mitranga eto inona aloha ny zavatra efa nitranga ny zavatra nitranga tamin'ny fitondrany président Rajoelina Romampianina raha mahatsiaro tsika rehetrarehetra dia isaky ny farany volana na 2 volana mihetsika ny vidin-tsolika zay foana ny zavatra nitranga teto de zao misy avantageny zay misy tombony zay misy mahasositra ihany zay milafiny indraindray fa zao tsy mba nandray ny ohatra zavatra tsara azo raisina am'izay fomba nataon'ny président Rajoelina Romampianina teo aloha zay ireto mpitondra kehitriny reto fa tonga de nataony hoe mitabataba be izy mantsy hoe tafa ohatry ty vidina pétrole ty tamin'ny fotoan'andro voatonga janvier 2019 ahoana ny transport ny any Afrika Atsimo zao dollara ny anina ahoana ny atsika tokony ho zao ahoana zao nefa le pétrole amidy eto amintsika le pétrole kitotokely zany hoe tena mbola ambany be le vidina fa ny prix-any atao ambony eo mantsy le mampieritreritra koa hoe fa nahoana moa no lazaina fa maty antoka amin'ny pétrolier tam'izany fanjakana malagasy ary ny tokony azo vola satria pétrole kitoto lasantsy kitoto ny lasantsy tonga eto aminao ary de le tomobile avany Corée sy Asie rehetrarehetra tsy mahazaka n'le lasantsy amidiny reto compagnie pétrolière reto maty mipompe le tomobile satria misy inona satria ohatrany misy somary misy fasika le gasoil amidiny le fanjakana eo amin'ny tsena tena mora mihitsy io zany nefa amin'ny prix-any mihetsika foana de zao nitranga lizy nandritry ny fitondrany président Rajoelina Romampianina no ny tonga izao fitondrana tarihin'ny président Rajoelina zao tonga de nataony hoe tafa ohatra amin'ny prix amin'ny pétrolier de ndresaka io ara mozy ho ahenantsika 1000 ariary izy no nitenen'izany tamin'ny voatonga teo fa nitazominy tsy nietsika lizy de navelany teo nietsika amin'ny prix tsy nietsika teo mihitsy lizy satria efa izy zany tany an-tsainy tamin'ny calcul nataony de efa mihoatra 1000 ariary io prix io zavatra mivoaka nefa de hoe faty atoka be ho an'ny pétrolier le prix fa tsy nietsika mihitsy ny président ve no miteny hoe mihoatra 1000 ariary io de ahoana no faty antoka amin'ny pétrolier de lasa maty antoka 4 milliard nanandry zareo trosa 4 milliard ny fanjakana malagasy moa taty aoriana ka izay le izy zao zany le izy vokatra zay mitranga zavatra mitranga eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena zay amin'ny adiny Ukraine sy Russie voatery hietsika le vidina pétrole ataotsika hoe angovo angambe fa zay no ahaizan'ny malagasy azy kokoa fa ny zavatra mitranga izy io tsy hoe miakatra io androany de tsy fantatra afaka 5 volana indray raha izay ngely izy de mety ihany le hoe ndao ampakarina njabo arahana ara le vidina solika fa ity marina aloha fa hoe mikomandytsika prix ividianantsika an'le pétrole amin'ity androandroany ty de petraka ny vidiny hoe zao de rehefa lany ray iny zay tsika vao mikomandy ka na mihetsiketsika ara le prix ao anelanelan'izay amin'ny fotoana katsika mandy manaraka ty ndray tsy haiko mety isa 3 volana izy zay vao réajustena ka raha ny zavatra mitranga zany raha araka ny filazan'ity fanjakany ty de zao hoe anaraka vérité de prix zany tsika zay ko moa no anisan'ny recommandation reto PTF amin'ny vidina angovo eto amintsika de hoe mila manaraka ny vérité de prix tsika zany hoe raha zao tsika mampakatra vidina angovo pétrole de afaka 3 volana indray tsika rehefa tapitra le commande no entintsika tamin'ity volana ity
de miova ndray vidina ho zaka atsika ve zay le zavatra tena mitranga ary zay ny tena tiana horesahana hoe fahalemen'ny firenena mihitsy eo anaty hoe tsy hoe misy mahay akory de hoe mampitombo hoe tena atanjaka ny fanjakana malagasy fa zao zay le riska hitranga fa tena isavoritaka ny toekarena iraisam-pirenena no ity zavatra mitranga any Ukraine sy Russie ity de tsy fantatra hoe itsika efa kely fofinaina mbola mitranga le zavatra mitranga any Russie sy Ukraine de tsy fantatra tsony fandehany fa ny zavatra mampalahelo angety zao hoe tena zay na mampisavoritaka ny Europeana États-Unis mantsy mivarotra le gaz de schiste sy le pétrole zay tena misy satria fragmentation na schiste izy io de misy dégâts environnemental be dia no ahenandry zareo fa le États-Unis fa afaka mivarotra an'le anazy izy dia zao de inona ny zavatra mitranga eo zany zao le vidina solika sy lianina hoe zay zany ny zavatra mety hitranga fa hetsika matetika io fa tsy janona am'izao foana ny tsika resahana ao anatin'izay manko zao de hoe ny fanjakana manko de manana vola alaina am'le resaka solika akoatrin'ny hoe etra alain'ny fanjakana zay makany amin'ny fanjakana de misy etra efa mandeha automatika ary mirotsaka any amin'ny kitapom-bola mpanjakana makany amin'ny fond routier zay zany le izy io fond routier io zany vola zay azo lazaina fa misy foana io ary tsy mety banga io manko manahirana nyty raharaha resaka fanamboaran-dalan'ity tontomota zany mahatonga napetraka le fer zany mivadika fond routier am'izao fotoanandro zao dikan'izay tsotra be mba hahafahantsika mikojakoja ny lalana ka ny fomba hahafahana mikojakoja ny lalana de fifampiresahana zay vita lalana mazava tsara tamin'ny compagnie pétrolière de misy vola ao zany tonga de mirotsaka automatika zay tsy tokony hososihan'ny fitondram-panjakana malagasy sy hososihan'ny entreprise satria tokony mandrotsaka ny volana isaky ny misy commandena pétrole sy isaky ny misy fivarotana pétrole zay moa tonga de alazaiko azy amin'ny ambangimbango fa solika eny amin'ny station d'essence zany mila fantatry ny rehetra zay dikan'izay zany raha ohatra ka isy le fiakarany viditsolika zay tsy maintsy eo foana hoa le resahako tsy fisina plateforme zany problème le mpanjakana ange tena complexe be mihitsy ny zavatra iainana amin'ity fanjakana ity tsy tako moa zay anazavana an'le complexe be zany hoe amin'ny secteur rehetrarehetra zany de problème miaffronter problème le fanjakana satria tsy manana plateforme na dialogue le fitondram-panjakana fa rehefa midona amina rindrina anankiray izy de mamorona izy plateforme kely miresadresaka eo mandamy famonoana afy iny nefa fa tsy zavatra maritra ny tadiavin'ny fanjakana amin'iny fa raha ny tokony izy zany zao de hoe hiakatra mividitsolika de le filoham-pirenena amseho mafy be tamin'ny 2019 niditra 2020 hoe samba ny voaisy filoham-pirenena tena sandon-databatra iresaka ny compagnie pétrolière reto hitakeo de alefaso ara le izy hoeto ara zay fahaizan'zay io manko lasa aretina tena mialatsiny aminareo mpitondra fanjakana tompoko lasa areti-tsaina ho anareo misy ty manao communication ty samba vao misy filoham-pirenena tena nasa niady tamin'ny compagnie pétrole kinona moa ny adivana amreo teo ampilatanatsika ny pétrole teo aloha kinona ny samba niady tamin'ny compagnie pétrolière rehefa nisy ny privatisation ary rehefa nisy filoham-pirenena nitondra teo de nametraka mazava tsara ny hoe zao ny fomba hifanarahan'ny fanjakana amin'ny compagnie mazava tsara zay ary otsay ny vola makany amin'ny fer ary omeo qualité de service mazava tsara ny voaka malagasy mety ny asa tany an-damosiny tany mbola tsy safe be tamin'izany fotoanan'izany tsisy tuteur ny fanjakana amin'ny fandimby de tsy hitany olona le izy fa ty fanjakana tantanina amin'ny Facebook de ohatrinety zao le fanjakana vao miasa de lasa areti-tsaina io ary simbany io areti-tsaina io nareo ao amin'ny fitondrana io milaza hoe samba vao misy filoham-pirenena tena nasanandon-databatra fa le
mifandona nge ariary zato ve différence na prix hitanao ary zany ary mbola adevitra be de inona anaovana communication sambany vao nisy filoham-pirenena niraisiny ny présidence ny banque mondiale sy ny DG ny FMI nitambatra tao a Washington DC anao tena université d'élite angeza indrindritsika aty amin'ny ranomasimbe indiana sambany vao nisy an'izany tena hoe orinasanany zany sambany vao misy anamboatra ny RN10 depuis zany hoe izy zany raha vao mikitika zavatra kely ny fitondram-panjakana anankiray de efa eo ry sambany teo amin'ny tantara mikitika ny RN10 izy de zao ny teneniny nandritsy nanomboka tany amin'ny fahaleovantena ka hatramin'izao sambany vao ho amboarina zany izy zany tsy maintsy mahita sambany foana amin'ny zavatra resahana anankiray fa izy tsy mahita sambany mihitsy vao nahita filoham-pirenena na nahita fitondram-panjakana napidina ny vidiny roary ho 200 ariary ny kapoka 700 nidina 200 tsy possible am'zany ary tsy sambany teo amin'ny tantara zany tsy ahitanao sambany zany mihitsy ianao hoe ny vidiny menaka ray alina ariary ny kasite de ho tonga 400 ariary tsy ahitan'izany ho sambany ianao eto Madagasikara fa raha ny sambany dedeka de hitan'le fitondram-panjakana zany de io mifatorany sambany izy zany zao rehefa kelikely ary manomboka zao le hoe sambany nisy filoham-pirenena tena andonda tabatra mihitsy iady sago hatramin'izay manko tsy nisy samifandona n'le compagnie pétrolière oui ka secteur tena stratégique nge eo an-tanany zay nge niereran'le malagasy y compris za mety ao anatin'izay satria olo-pirenena fa tsy vahoaka tompoko mbola izingiziniko zay ny reratsika menandrokarana daholy ny zavatra rehetrarehetra zay afahantsika mampiandra an'le hoe tena fiandrianana raha toe-karena souveraineté économique atsika tsy manana banky tsika tantanitsika tsy manana solika tsika tantanitsika hatrany amin'ny secteur tonga hatrany amin'ny transport tsy manantsika tantanitsika fa lasa eo am-pelatanany ry mpanambola any amin'ny secteur minier tsy manana tena goavantsika hatrany amin'ny hôtellerie tsisy eo an-tanatsika hatrany amina resaka filière vitsy de vitsy de hompitehana ve reo mpandrarahana lavanila gasy reo fa tady avy nomena an'izandray zany zavatra misy eto Madagasikara zany de lozika tsika tsy afaka miaina ntsony hatrany amin'ity resaka telefony tony tsisy malagasy mitatana tompoko ny anjaranao ry malagasy de ampanao taxifone sy mpanao cash-point de mpivarotra crédit fa na pylône anao miofo io raha tsy anjaranao io pylône io tsy vola miditra aminao même manne tananao an'le pylône fa tsisy volanao makan'io fa mbola ry karana manao azy tsy fankalany zany fa adevitra nataotsika ka zay ny mahavototra an'le toe-karena eo am-pelatanantsika ka de tsy maheno an'izany ianao hoe sambany mba tena malagasy am'izay no tena tompon'ny banky satria eo am-pelatanantsika le izy fa de ny groupe rehetrarehetra lasa eo am-pelatanan'izy ireo groupe matanjaka de tsy gaga tsika raha ohatra keotran'izao le Madagasikara hatramina resaka lotissement tsotra ary zay tokony vita ampandrara malagasy de tsy mahavita manao lotissement tsotra tsony fa de tonga eto daholy ny vahiny de mamaritra tany 10 hectare izy mora ny azony an'izany aingana ny anaovany ramblé de manao ramblé sauvage de aingana ny azony permis samihafa eo de manangana transiny rehetrarehetra izy de le lotissement zay jerevanao rehetrarehetra iray ihanina ny tompony io ihanina société immobilière ary anana izao tsy te hanonona fa saika voatonoko indray misy maromaro de ohatra zany nge le zava-misy eto hoe de le malagasy kely miaka de ny ataon'ny malagasy rehefa mba manambola de inona ny ataony tonton mota manao investissement na espace mba hain'ny malagasy vao manambola le malagasy kely vao mba mahita vola fiarikarena tsaratsara mba mety zany le kitapom-bola ao anatina tokantrano mba niaritra de inona natao espace ohatrany hoe tsy mahita famoronana asa akoatra manao espace le malagasy inona natao cyber café zany ny anjaran'le malagasy ao anatin'ny inona natao cash-point le trano rehetrarehetra hitatsika na piroborobo an'le mpandrara kely madinika teny berika zao le trano mba tena hoe nanana maiza azy lasa ny sono daholy zany rehetrarehetra zany hitiny resantsika hoe mila manana esprit entrepreneurial koa tsika
de mila manana an'le fitiavatandranona ami'roborobo anatin'izay ka zany adevitra resahantontomota mikasika ny solika zany de tsy manana resahana an'izany tsika tsy manana moadira am'izany tsika kalitena solika na ratsina tsara ameny eo zao zany zakany malagasy ity solika ty bon tsy le solika top zany nomeny eto de inona zavatra vaovao rentsika am'izao tontomota may mana rano io rano jirama iro ary mbola adevitra mbola anaovana fanadidina any amin'ny IPM ohatrany tsy milamima tsy madio a nefa mbola tsy mivamy problème ana rano amin'ny Fort Dauphin am' Rion Tito am' QMM zany resahako zany hoe rano maloto no hoan'ny vahoaka amin'ny Fort Dauphin manahirana rangaly eto an-tanàna tena manahirana fa manahirana mihoatra lavitra amin'ny manahirana de le vahoaka tsy tafahetsika mihitsy tsy fantatra aloha iza misy ny teny an'izay hoe be manaiky tsy fantako hoe inona ny dikan'izany fa le misy ny teniteny an'izany tamiko le vahoaka tsy tafahetsika mihitsy ny problème zay anaovana azy eo ka raha miakatra zany viditsolika de hiaplike an'le fiakarany vidin'ny tsy fiakarana zany fa nysaran-dalana zany taxi be donc tsy possible atsony zany 500 ariary fa na io 700 na io 1000 ariary zaka ny vahoaka malagasy hoe zany zaka anao vahoaka ray fotsiny zay ohatra ameko zay za tsy hitanisany hoe zona national fa ray fotsiny zay tontomota etsika ilazana ny amin'ny hoe tsika zany voatery tsy maintsy miditra anatin'le situation tena kritika fa ny problème de le vahoaka tsy tafainga ao anatin'le izy tsy ohatra n'izao mihitsy ny fiainan'ny vahoaka malagasy hatramin'izay ka nitazapotsiny amin'ny fampahoriana manao azy de mety hiteny le mpitondra hoe de mandraitra zany ny atsika satria le répression le intimidation sy ny sisa mety mbola mety aloha izy hatramin'izao fa io koa misy limite io nefa misy limite io ka rehefa tonga an'le hoe tapitra eo amin'ny limite miainga ny tongotra tsoka ny sifflet poka ny sary milany nahita tantara tamin'ny 2002 tontomota décrétena tamin'izany ny état martial décrétena ny état martial fa mazamazana ny gouverneur tamin'izany fa entina ny soava sonerany iny fa tonga de mipavetsiny sisa tonga de voalavaky ny vahoaka ny lalana tsy afaka nandeha ny fiarakodia misy solidarité tsy apozinao rehefa taitra ny malagasy fa za aloha zany mbola eo ihany tsika hoe miresaka ihany tsika tontomota fa toy zany le MCC aloha resahana kely iny satria nitady ideaka amin'indray manko ny sasany raha vao miresaka MCC zany toka de tsy maintsy mandeha any amin'ny MCI tsika Millionaire Challenge compte MCI président Marc Ravalomanana ny lakile an'izany de andeha any amin'le lalana Ravalomanana nefa nresantsika ato anatin'ny fandarina zany malaza io fa iny moa tsy maintsy mifandray amin'ny USAID ary iny ny sapan-draharaha tena fianjakana amerikanina mihitsy ny eo ambany fiarovany secrétaire d'État ny fanjakana amerikanina mihitsy ny tena mipilote an'io programme nasa lehibe aloha resahana satria tontomota fantatro tsara tamin'ny fotoan'andro ianao tena anisany tena malala amin'ny antsipirien mihitsy ny MCC efa niresaka nomenao kely le piste teo fa hoy zay ohatra mbola tsy ampy le izy raha ohatra ka